fa rehefa entra ao amin'ny d'état rehefa ao anaty fahefana ianao rehefa ao anaty fanjakana ianao dia tsy amin'ny alalan'ny fijerina ny fiavonavonana no ampisehoana hoe tsy tiako intsony lahy na hoe tiako lara miala eo tsy izany intsony fa tonga dia fampiantso any an-dapa misy Ravelonarivo no ny antony zao A B C D E F G dia mba mangataka ny lahy lesy mametrafy alana fa manahirana ny mbola ipetrahany lahy eo dia manomboka eo zany ka raha tsy mety le prime ministre dia eo am'izay zany ny filohan'ny repoblika vao mivoaka n'izay lapa zay dia maneo amin'ny manodidina azy hoe mba hiangavio izy ametra-pialana fa tsy mety amintsika intsony dia aseho vahoaka am'izay avy eo hoe amin'ny fomba mazava hoe efa mba nangavy azy ny président fa tsy nety niala izy ka eo am'izay ny prime ministre mamaly dia mitombona am'izay le titre ny vakitsika teo hoe s'accroche à son poste défi misingizina fait de la résistance sy ny sisa zay zany ny point voalohany nampifangarotsika le teny hoe tsy misy bras de fer eo aminay sy Ravelona ery rajonaromampiany ray zay ary manga ny lanitra zay ny point ray zay 5 zao misy teny prime ministre ihany afantaratsika ny zava-mitranga ao an-dohany ao sy ny zava-misy matoa kosa ny prime ministre amin'ny teny hoe je ne démissionnerai pas général aho sy ny hoe ny lalam-pandroenana nametraka eto dia ny lalam-pandroenana manala zay kosa na tiany prime ministre na tsy tiany prime ministre mahafantatra ihany zany ny prime ministre hoe misy eritreritra any misy zavatra miseho any manesika azy ametra-pialana na tiany prime ministre kosa na tsy tiany prime ministre matoa izy miteny hoe za tsy ametra-pialana matoa anao miteny hoe za tsy ametra-pialana dia satria fantatrao zany fa misy mitady ny ametrahanao fialana misy pression ny amin'ny hoe melahy ianao misy ady hevitra ny amin'ny hoe tokony hiala ianao matoa ny prime ministre miteny hoe lalam-pandroenana nametraka eto dia lalam-pandroenana manala eto ndika izay fa misy fihetsiketsehana anala azy ihany ka tsy mandeha araky ny lalam-pandroenana ny fahitany azy fa mitady fomba hafahafa diabolika ho itsika maly misy fomba tsy de mendrika loatra tsy manaraka ny lalam-pandroenana na tiatsika kosa na tsy tiatsika ary na tiany prime ministre na tsy tiany prime ministre na milaza ny prime ministre fa manga ny lanitra tsy misy bras de fer eo aminay sy ny président de république mazava zay ny lazantsika hoe raha izay zany no fitinina dia tsy mitombona le zavatra ndresantsika teo nataon'ny gazety maro samihafa fa kosa rehefa miteny kosa ny prime ministre hoe je ne démissionnerai pas za tsy ametra-pialana généraly ary ny lalam-pandroenana manala tadidio nisy fiakarany ny famaliny ny président ny prime ministre ny raharaha tany am-poalohany dia ozy ny prime ministre hoe généraly mazava zay ozy tam'izay mbola sary teny no tenenany azy zara moa nanontany namana Pierre Holdera tam'izay fotoana zay hoe inona moa zany ny tiano tenenina am'izay général zay za tsy dia havanana loatra amin'ny resaka miaramila dia hoe ny général tsy midémissionna bon fa tsy mbola nitononony tam'izay le hoe tsy midémissionna fa hoe général dia samy nandinika ny rehetrarehetra fa omaly izy dia niteny mihitsy hoe je ne démissionnerai pas tsy ametra-pialana fa mbola napiny niakatra avoavo kokoa dia ny hoe sao dia mietreritra ny anala anareo fa raha manala anareo dia araony ny lalam-pandroenana article 54 le article 54 io dia mazava amintsika le nambarantsika hoe zavatra telo ihany no ahafahana manala azy na izy ny démissionna na constaté izy fa nanao faute grave na tsy nahavita ny zavatra nampanaovina azy miakatra kokoa miamazava kokoa ny ao an-tsainy manoloana zay everitsika zany eto zany ny zavatra fahatelo raisitsika namana mampatrika dia ny hoe matoa zany ny prime ministre voalohany
matoy izy milaza fa manga ny lanitra tsy manana bras de fer izy amin'ny hery rajonary mampianina mazava zany a tsy mbola nisy taratasy zany na resaka nataony tamin'Andriamatoa hery rajonary mampianina tsy mbola niteny taminy zany président de la république hoe mbela ela dikan'izay a mazava ny teniny nareo no mahita zavatra fahafa fa ny anay dia manga ny lanitra le manga ny lanitra zany mbola tsisy za mo hoe fomba fiteniny hoe totondry na fomba fiteniny hoe fifamaliana fa tsy mbola nisy resaka an'izany zany mbola samy manao ny asa nozy ary ny teneniny zay izy manao ny asa nozy araky ny nomeny lalam-pandroena anazy za koa manao ny asako ary ny porofony zany omaly raha nandray ny ambassadoran'ny la Frantsa izy mandray ny ambassadoran'ny Frantsa miresaka indrindra corruption ho resahantsika ihany koa zay rehefa avy eo satria misy dikany zany amin'izao situation misy an'i Madagasikara zao amin'izao situation politika zao ray zany tsisy problème eo amin'isy hery rajonary mampianina saingy zao matoy izy miteny hoe za tsy hiala za tsy hametra-pianana lalam-pandroenana mametraka eto de midiky zay fa misy zany ao pression misy groupe ao manao pression mafy de mafy ny amin'ny elany ary ireny no valiana Andriamatoa Jean Ravelonarivo reny lay ataony hoe tsy hiala ary raha hiala lalam-pandroenana no anesorana eto manamarina zany ny fisininy atsotsika hoe groupe de pression groupe na antokon'olona zay firesahantsika matetika hoe eo anivona Ambotsiroatra manodidina amin'ny filohan'ny Repoblika ny aminy hoe iza no ao ambadiky zao famporosiana an'Andriamatoa hery rajonary mampianina anaisotra an'Andriamatoa Ravelonarivo zao ny antony de tsotra mazava loatra rehefa miresaka remaniement amin'ny ankapobeny naiza tombony ty tany ty rehefa miresaka remaniement de matetika ny ministra aloha mivoakasika anao remaniement ho ny anina Rakotomavo tamin'ny fotoanandro Pascal Rakotomavo matetika ny ministra ny voakasika remaniement voalohany a anao remaniement ho ny Tantely Andrianarivo anao remaniement ho ny Rakotona Arabe fa rehefa kosa hoe ny président no miteny hoe anova gouvernementa de zay vao voakasika ny prime ministre anova gouvernementa manolo prime ministre fa ny zavatra mahagaga tamin'ity resaka ty de zao vao resaka remaniement tany amin'ny voalondohany tany de tonga de ny prime ministre no ciblé tsisy ministre vao resaka tao tsisy ministre hoe tokony hiala Rakotona tokony hiala Arabe raha misy zao ny ministre tsy miasa drindra de ohatra hoe ny ministre mponina fa misy miresaka ny fialany zany ve misy mitaky an'izany ve raha nisy ny ministra nanao tsinitsinina indrindra ny lalam-pandroenana sy ny lalàna velona de ny ministre ny atitany Andriamatoa mahafaly fa misy miresaka an'izany ve tsisy fa naninona raha tamin'ny tindray mitoroko ty vao mandeha le resaka adihevitra hoe remaniement de tonga de Jean Ravelonarivo no cible zay no mahatonga atsika ilaza fa tsy remaniement normal no takina ary tsy ny filohan'ny Repoblika no teanao remaniement fa misy groupe ao manodidina azy ao zay teanala n'Andriamatoa Ravelonarivo no ny antony toizatsika rehefa avy eo zay adihevitra zay hoe inona ilay antony zay zany no zavatra roa tytsika resahana ety ampendohana amin'izay adihevitra mikasika ny resaka nataon'Andriamatoa Ravelonarivo zay raha ohatra azotsika averina indram-pandeha le valandresaka nataony teo namana aina de averintsika ahafahantsika mamitina azy sy ahafahan'ny mpiaino décrypté ozy tsika rehefa midécrypté zay anao de phrase par phrase no dinianao de tsy menjera ao anatina erreur anao amin'ny analyse zay ataonao indrindrindrindra misy contradiction misy énigme misy somary hafahafa ny fanambaran'Andriamatoa Ravelonarivo ka raha tsy raisina tsirairay ary ampiarahanao amin'ny zava-misy anaovanao analyse politique tsisy analyse politique exacte mo fa ny analyse politique dia atao zay anakaiky ny zava-misy de ho azotsika izay tiako no azavaina teo minitra maromaro zay io moa arakaraky ny mpandray azy foana sy arakaraky ny titeny
milazana hoe bras de fer za tsy mahita bras de fer eo amin'ny eo ampo sy ny filohan'ny repoblika fa ny mpanao interprétation ivelany no mandray amin'izay fomba andraisany ny zava-misy rehetrarehetra. Ny azoko lazaina prime ministre aho manatanteraka ny asako amin'izay andraikitra nametrahana ahy filohan'ny repoblika izy manatanteraka ny asany araky ny nametrahany constitution an'izay ka mahagagana ihany moa ny fomba filazana an'izay a fa io tsy azotsika sakanana ny fanehoan-kevitra satria miaina ao anatin'ny demokrasia isika dia ny tsirairay a afaka malalaka manao ny interprétation zay tiany ho atao amin'ny zava-misy anankiray fa ny fantatro dia manga ny lanitra ny fifandraisana ny fifandraisako zany raha tiako tenenina eo amin'ny filohan'ny repoblika. Mazava tsara zay namana mamy Patrika apetrakitsika mazava zany zay ity ampendoana hita amin'ny fahatelotsika raisitsika kosa hoe ahoana no anaporofotsika fa avy any Ambotsiroatra ny fanehoana zay hoe pression amin'ny hoe tokony elana andriamatoa Ravelonarivo zay raisitsika ny gazety rehetra teo fa gazety ray no singantsika ny gazety La Dépêche fantatsika moa La Dépêche fa an'andriamatoa André Robel zay mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika ary fantatsika fa ny zavatra mivoaka ao amin'ity La Dépêche ty na mivoaka ao amin'ny radio an'andriamatoa André Robel ny zavatra ambaran'ireo mpanao gazety rehetra ao anatin'izany radio zany sy ty gazety ty dia saika midina teny midina avy any Ambotsiroatra ary zay no mahatonga antsika teny matetika hoe ny bloky n'andriamatoa Ravelonarivo ka ny filazany ty gazety ty zany hoe Ravelonarivo fait de la résistance au remaniement dia manamafy amitsika fa miainga ao Ambotsiroatra lay pression lay resaka hatrany am-boalohany hoe milay ianao lay fantotonany amin'ny hoe misacrocher au pouvoir ahoana moa ny ilazana olona anankiray zay tsy nahazo taratasy fialana tsy nahazo teny amin'ny olona anankiray zay manana andraikitra amin'ny fanesorana azy na nisy hoe nisy motion de censure voté teny amin'ny anteny mera-pirenena ka natonga azy hoe efa voté ny motion de censure anao monsieur Ravelonarivo fa mbola miteny le Ravelonarivo za tsy ala mahazo arivo na de efa tonga eny ary ampisolo azy dia za tsy ala zany no atsona hoe misacrocher zany no atsona hoe mizingizina zany no atsona hoe midefie anao rehefa ohatra ka miteny andriamatoa Ravelonarivo hoe melale c'est là apabe maso de ozy izy hoe za tsy ala midefie izy amin'izay fotoana zay zany no atsona hoe misacrocher mifikitra na defa io ny mpisolo toerana anao na defa io ny taratasy manala anao na defa vovote anao fa tsy prime ministre itsony de misacrocher anao zany no mahatonga antsika teny hoe alao apetraka ny amin'ny teny tokony ho isy azy ny zavatra alao ipetraka amin'ny adihevitra tokony isiny ny raharaha fa raha mampiasa teny ianao zay tsy adapté am'le situation de induit en erreur ny vahoaka mpiaino sy mpamaky